Efesiana toko faharoa andiny faefatra ka hatramin'ny fasivy dia toy izao ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny fahamindrapo no ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika. Na dia fony mbola maty ny fahatosoana aza isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Averiko kely dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fa soavana namonjena anareo. Ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra amin'ny Kristy Jesosy. Mba asehony amin'ny andro avy ny habeny ny hareny ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana. Ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isy ireare. Zay ny voasoratra ao amin'ilay Efesiana toko faharoa andiny faefatra ka hatramin'ny fahasivy. Ny lohateny ny lohahevitra amin'ity andro maraina ity dia hoe filazany tsara ny fahasoavana. Maninona moa no efa mpizarany izany zavatra izany? Satria rehefa niomanako tao anatina herinandro fohifohy ihany roa teo eo dia zavatra nomen'ny tompo sa zavatra kasihan'ny tompo manokana dia na dia ataoko ary hoe manenika ny Madagasikara ny fiangonana na dia be dia be ary ny fiangonana dia misy taremarika ihany koa mifanahtsahana amin'izay hoe eo amin'ny atsasaky ny malagasy eo no mitondra anarana hoe kristiana dia vitsy ihany ny olona mahafantatra ny atao hoe filazantsara dia vitsy ihany ny olona mahafantatra ny atao hoe fahasoavana. Zany hoe ireo roa anankiroa ireo zany dia miteraka tsy fahazoana any anatin'ny olona. Fa ny olona dia mazoto mivavaka, malagasy mazoto mivavaka, malagasy tia mivavaka. Fa ny olona ao anatin'ilay izy dia misy zavatra tsy azon'ny olona, dia misy zavatra izay tian'ny olona sy ataon'ny olona dia nefa tsy araka ny tokony ho izy. Voalohany indrindra ny atao hoe filazantsara raha lasana bavy dia io fomba fiteny io amin'ny dikateny mivantana izy zany dia vaovao mafaly ny dikan'izy io. Io filazantsara io dia tsy misy fanambarana mikasika an'izy io tany amin'ny testamenta taloha. Tsy misy an'izay voambolana zay hoe filazantsara tany amin'ny testamenta taloha. Fa ny voambolana hoe filazantsara dia aty amin'ny testamenta vaovao vao misy azy. Dia rehefa nivoaka Jesosy Kristy dia zao nambarany hoe rehefa naniraka izy zany, naniraka ny mpianatra izao hoe mandehana hoe makany an'izany Jesosy zany makanesany amin'ilay olona nataoko batisa hoe dia anontany hoe ianao va lahy ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Dia zao nambaran'i Jesosy taminy hoe mandehana miverina any amin'ny jaona dia tenenao aminy hoe mahiratra ny jamba mandreny marenina ny boka madio ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara. Dia teo vao mivoaka zany ilay voambolana hoe filazantsara. Dia ino ny filazantsara io? Ny atao hoe filazantsara dia filazana mikasika an'i Jesosy Kristy. Ny zavatra rehetrarehetra izay vakintsika ny tany amin'ny testamenta taloha dia manondra ilay vatan'i Jesosy. Teraka ny virjina, anoindry olona mpaminany ako, milaza mikasika an'i Jesosy. Milaza mikasika azy, milaza mikasika azy, milaza mikasika azy. Io Jesosy manondra an'i Jesosy daholo. Rehefa tonga Jaona mpanao batisa dia zao nambarany tamin'ny mpianany hoe nareo ny vavolombelona hozy izy fa za efa niteny taminareo fa tsy za no izy. Fa lay avao ariko no izy foana no nitoriko. Za tsy nitory zavatra hafa. Fa Jesosy foana no notoriko hatramin'izay nahitanareo ahy. Ny mpaminany rehetrarehetra dia nanondro any amin'ny Jesosy daholo, nanondro any amin'ny Jesosy daholo ny mpaminany. Ka hatreo amin'ny Jaona mbola nanondro foana io Jesosy. Rehefa tonga amin'izay Jesosy dia niteny amin'izay ny vavany dia iny ny atao hoe filazantsara, iny ny voaka ny vavany. Dia iny ny atao hoe filazantsara, dia iny no nozarainy tamin'ny olona. Dia io filazantsara io amin'izay raha lasana bavy dia ohatr'izao fandehan'izy io
zavatra marobe no famafao anatina tontolo izay nisy tany amin'ny testamenta taloha. Ny zavatra nampianarina ny olona dia nomena didy sy lalàna ry zareo. Dia ny didy sy lalàna dia tsy nanana tanjona ahatonga ny olona anana fiainana mandrakizay. Tsy nanana tanjona zany didy sy lalàna. Fa ny didy sy ny lalàna dia nanana tanjona ahatonga ny olona anana fiainana mafinaritra eto ambonin'ny tany. Zao ny tenen'i Jehovahandriamanitra rehefa nanome didy sy lalàna izy. Rahanao izy zao zavatra noroko anao androany zao dia ao ambininy ianao. Rahanao zao zavatra izay ataoko anio izao velako eto anaty anareo anio ny fahafatesana sy ny fiainana, mifidianana ny fiainana dia ho velona ianareo. Fa raha mifidy fahafatesana ianareo dia ho faty. Dia inona dika le fahafatesana sy le fiainana? Le fiainana miaina mafinaritra. Le fahafatesana kosa dia mbola velona ihany ianao fa feno fahoriana ny fiainana izay iainanao. Zany ny zavatra izay nanjoany Adama sy Eva, mipetraka teo anatrehany ny fahafatesana sy ny fiainana, velarina teo amin'ny saedena, napetraka teo voankazo rehetrarehetra. Dia teo amin'ireo voankazo rehetrarehetra reo dia nisy voankazo anankiroa. Ny anankiray voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia ny anankiray le atao hoe azonay. Fa inona safidiany Adama sy Eva? Le fahalalana ny tsara sy ny ratsy, le fahafatesana. Rehefa voaka ny didy amandalana dia velana teo anatrehany zareo. Raha te hazo fiainana ianareo, ankatoavy ny didy. Inona ny didy? Be dia be le izy. Ataovy sao, ataovy sao, ataovy sao, ataovy sao. Mahatsiarova ny andro sabata, manamasina azy, ene manano iasanao. Ny andro fafito kosa ho amasininao zany andro zany sy ny sisa rehetra. Fa reny rehetrarehetra reny dia tsy mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy misy fanambarana zany fiainana mandrakizay zany any amin'ny testamenta taloha, akoatra ny ao amin'ny bokin'ny Daniela izay milaza any amin'ny Daniela. Andriamanitra vao milaza hoe misy an'izany fitsarana vela sy ny maty zany hay misy zavatra ohatran'izany ary hita kosa Daniela reo izay maty tao amin'ny vovoky ny tany dia nitsangany, ny sasany makany amin'ny fiainana mandrakizay ary sasany makany amin'ny lasa sy ny heso mandrakizay. Fa ny testamenta taloha dia tsy misy, fa natao fotsiny izay ahazoana fiainana. Dia jerenao amin'izay ao anatina tontolona fiangonana noho ny amin'ny tsy fahazonana atao hoe filazany tsara. Dia be dia be ny olona mbola mitory an'izay zavatra ny amin'ny testamenta taloha izay. Dia ny antony ivavahan'ny olona be dia be dia ahazoana fiainana milamina fotsiny ihany eto ambonin'izao tontolo izao. Rehefa ny antony ivavahan'ny olona be dia be, ahazoana zanakay endry, mahatonga ny zanakay ho endry. Tena sarotra ny taiza zaza ankehitriny. Mila an'Andriamanitra mba hampatonga ny zaza ho endry. Mila an'Andriamanitra mba hampatonga ny tsena handeha. Dia mivavaka ny olona mba hampatonga ny tsena handeha. Dia mivavaka ny olona mba hampatonga ny fiainana salama, hampatonga ny arena hitsy, hampatonga ny zavatra maro isan-karazany ho azo. Izay ny atao hoe testamenta taloha ary tsy izay ny atao hoe filazantsara. Tsy izay ny atao hoe filazantsara. Ny filazantsara izay nambarany Jesosy Kristy dia tsy filazantsara mitondra ny olona azo an'izao sy azo an'zary. Jesosy ary rehefa nanangona mpianatra dia zao nambarany amin'ny boky Luka 7. Nisy karazana olona 3 te hanaraka azy dia niteny, mpampianatra andeha hanaraka anao naiza le anao. Zao nambarany Jesosy taminy, fantatry ranga moa zaza ho arandrana. Voromanidina manana ny akaniny, ny amboaholo manana ny tranony, fa zanak'olona zay tindrangao arany tsy manana dia zay andrilolohany ary. Eo zany izy dia efa manomboka misy tsy fampitoviana ny fifanarahan'i Jehovah amin'ny Israely raha manarak'izay rehetra andidiko anao ianao, tahina ny haninao, tahina ny ranonao, tahina ny vilia fanaova-mofonao, tahina ianao raha midro, tahina ianao raha voaka, zao. Ny nitirangaty atao hoe Jesosy raha manaraka angahy. Dia ozy izy filazany hoe zay rehetra te hanaraka ahy dia mahazo raha lasaina-bavy avy zato eny, dia mahazo an'izao, dia mila mitondra ny azo fijaliany, dia mila mandany tenany. Tsy mitovy le lalao, tsy mitovy le izy. Ato ny filazany tsara dia ato le fanekeny Jehovah sy ny Israely. Manomboka eo amin'izay zany
tato amin'ity ny olona rehefa tambatambazana tsy mila fanamasina zany tsy mila zany izy koa ny tambatambazana hoe taonompo an'Andriamanitra dia mahazo an'izao tonga dia manao ny olona ka fa ato amin'izay mila fanamasina satria manino sarotra be le défi raha manaraka ianareo misy fanenjehana misy loza misy an'izao ho alan'ny olona rehetra anareo aloha ny anarako fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena atao ahoana ny fanaky an'izany atao ahoana ny fanaky an'izany hoe ianao hivavaka ny azo mba nalehako taty mba azoazo zavatra ohatran'izao mba ho tonga ohatran'izao mba hatanteraka an'izao ny filazantsara le rangaty hafahafa be zany na tonga ny jiosy tsy nino an'io mihitsy inge ny mpamonjy ny endrasan'ny jiosy dia mpamonjy mitovy andro mosesy zay ho tonga dia hanao démonstration amin'ny romanina tonga dia raha avy avany jesosy dia nresaka tamin'ny fariseo zany mpamonjy anareo atsovy kaisara anaovako azy tonga dia ho asehontsika mihitsy ny ohatrany nanaovan'ny mosesy azy fa tonga dia resy lahatra ny jiosy hoe tena ngia mihitsy ny mpamonjy tena mino anagazy fa jesosy tonga avany dia zavatra hafa mihitsy ny ataony mitsoka voninahitra izy asainy mandohetra ny olona sariniza moa ny amin'ilay vola fariseo zany efa miandry sariniza ny amin'ilay vola sary ny kaisara onisy jesosy meo an'ny kaisara izay tokony an'ny kaisara ozy izy ny jiosy tsy tia mihitsy ilay mpamonjy andrasantsika ka mpamonjy andrasantsika mpamonjy izay amerina ny voninahiny amin'ny Israely medra filazantsara tsika raha lasenabavy tsy testamenta taloha intsony fanomen'Andriamanitra zavatra avolenta kokoa sy tsara kokoa araha ianao ny tompo mikasika anao androany dia omeny anao izay tsara kokoa izay omeny anao izay ozy izy niresaka tamin'ilay vehivavy anankiray izay patsaka matsaka izy Jaona 4 rehefa avy natsaka izy dia ozy izy Jesosy mba nampiresaka azy raha vehivavy mba meo ahosotoko ozy izy le vehivavy sady nitodika mijery azy amin'ilay fomba fijery ianao jiosy mitady rano aty amiko tsika nge tsy manana raha ifanaovany ozy izy Jesosy raha fantatrao zay mangataka rano aminao dia ianao ny angataka aminy dia omenanao loha ranom-bohibohika tsy manam-patapera le vehivavy matsaka rano endriky ny fitadiavam-pitahina foana zany ny fiainantsika olombelona io mitady tsaratsara kokoa foana ozy any resaka tamina tao-piangonana andre mandeha hoe tsika olombelona zavatra roa ihany no masaka ao an-tsaintsika io roa tsy mitady zavatra hafa zany tsika fa roa ny anankiray amaolana rehefa manan'olana tsika zany dia zay ihany no masaka ao anatin'ny fisainantsika olombelona ahoana ny amahana n'ity olako ty ary rehefa milanona ny olantsika ny faharoa mitady olana zay ihany ny ataontsika io jereo tsara azavaiko anao le izy raha misy olona zao tsy manambady milamina nge zany milamina zany tsy manambady dia mitady olana izy zare mba atako vady rehefa azo ny vadiny misy olana vovoandray vahana amin'izay amin'ny alalan'le vady izay tonga nony amin'ilay teo zany tsy nanana olana zao lasa nanana olana ho atao mariazy izandray ny ahita vola naovana mariazy mety io fiainana io mitady olana vovo fa tsy mety amin'ny olombelona mihitsy ny hoe efa mety tsara zao ny fiainako nieritreritrytsika fotsiny manao an'izany hoe za zao raha ohatra manana 5 million mety fiainako fa rehefa manana 5 ianao mitady olana vaovao indray ianao fantatrao ny olana tediavinao hoahodinao iny 5 iny hoahodinao iny 5 iny hitady business ianao anodinana n'iny 5 iny hividy fripy ianao balina fripy hitady olana vaovao ianao midika an'izay lafinao indray iny hitady olana vaovao hafa indray ianao fa ianao tsy mijanony eo zany mihitsy zay manambady iny mitady olana vaovao hiteraka olana vaovao indray izy amin'ny fiterahan'izany eo amin'izay tonga amin'izay Jesosy raha vao misotro amin'ity ranoty ianareo raha ny rano isotroanareo no tahinana anao sy ny ranonao sy ny sisa foana zany ny problema ny zanak'Israely tonga teo amin'ny daholo zany fa jerenao rehefa mamaky baiboly ianao fa isaky mihetsika ary zareo lasa indray mifindra-andriamanikafa aloha lasa indray mitady problema aloha dia mahitahita fahaisanany dia mody ao amin'ny Jehovah indray dia rehefa mody ao amin'ny Jehovah dia modiatrianiko izy Andriamanitra miaraka amin'ny fifatikana sy ny fitaraina lasa mitaraina mitady famonjena amin'Andriamanitra indray misaraka amin'izay ny tantara eo amin'ny Jesosy Kristy ozy izy Jesosy raha vao mbola le ato mitadavinao miara-nofo tady foanina nona foanina
zahay tsy mitory filazantsara ary tsy filazantsara raha teo zany zavatra izay amokisana ny olona n'ilay zavatra tedaviny foana. Raha misotro Coca-Cola ianao dia hisotro foana ianao. Raha misotro jus ianao tsara be ny jus dia hisotro foana ianao. Fa raha misotro rano madio ianao, rano madio matsatso be izy. Fa rehefa misotro rano ianao afaka ny etaetanao, afaka. Jesosy Kristy zay. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny bokiny inona re Efesiana ihany angamba toko 5 raha tsy diso ako. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tsika hoy izy dia nodiovina tamin'ny rano fanadiovana ny amin'ny teny. Zay manadiovana ny fiangonana. Tsy Coca-Cola, tsy jus, fa rano. Raha vao mbola taraiky isika atao amin'ny fitediavana izay mahafapo ny tena dia tsy ho hitanao ny filazantsara. Fa izay tediavinao no menanao. Be dia be ny marary tonga teo anatrehan'i Jesosy fa tsy nitoriana ny filazantsara izy. Tsy misy fotoana mihitsy Jesosy nampibebaka olona zay vao nanasitrana azy. Beba aloha dia sitraniko avy eo. Fa izay tonga inona ny ilainao? Mampahiratana ny masoko tompo. Okey. Finoanao masitrana anao tanamody. Tonga ny anankiray boka. Boka zay Jesosy. Mondro ny tananay. Rasy ny fiarahamonina zay. Mampalahelo zay. Sitrano zay. Okey, sitrano. Tsy nitady filazantsara. Ozy atao hoe mila ny fanamasina amin'izay. Raha mitady an'ilay mahavelona fotsiny tonga ho ahy tsy mila fanamasina zany. Fa le mitady an'ilay fa le filazantsara mila ny fanamasina. Mampibanjina ny olona zavatra tsy hitany maso, tsy azo tsapa ahitana. Mila ny fanamasina. Ary raha maheno ianao ny tompo mikasika anao androany dia fanamasina no mikasika anao. Fa tsy za. Fa ny zavatra izay toriko, ny filazantsara izay toriko dia filazantsara tsy mandresy lahatra. Satria filazantsara tsy manome anao izay tediavin'ny nofinao. Ny filazantsara ambaranay sy torianay dia tsy mamaly anao arak'izay besoin anao, fa manome anao sy miprésente, mampiseho anatrehanao. Fa raha mihinana ny tianao naona foana, raha misotro ny tianao angetaheta foana. Fa raha misotro niza misotro ny rano izay omeko azy ozy Jesosy, ho afaka hetaheta amin'izay izy. Zay natao filazantsara. Zavatra mampahafaka hetaheta, mampatonga ny olona mibanjina, mampatonga ny olona resy lahatra, mampatonga ny olona maniry any anaty any. Repetera tena natahotra nofaky tamin'ny voalohany zareo tena no maty Jesosy, no samborina Jesosy, tena lasipetera ny tsoka. Nandà mihitsy izy, ianao koa mba anisany ozy izy ny mpanompon'ny vehivavy anankiray izay mpanompo fariseo. Ianao koa mba anisa fa avany Galilea ianao. Ho asitsika sarisary kely le resaka hoe mety ozy izy Petera zany maheno an'le olona am'resaka afahany Galilea. Ry vehivavy aza fanondro tondro fa nga olona roa no any Galilea no tonga dia za rery no tonga feno olona any Galilea, olona mitovitovy amiko ny hitanao. Fa tsy namany zany natahotra ny amin'ny ainy Petera. Mbola mipetraka teo amin'ilay mbola tsy voarainy tsara ilay filazantsara. Fa rehefa tonga ny filazantsara, izy mihitsy manolotra ny tenany. Vao eo ny voasambotra ny ampitson'iny efa ny atokotany indray mitory ny filazantsara. Satria voaray ilay mahafaka hetaheta mandrakizay. Dia filazantsara izay zarainy aminao dia filazantsara mahafaka hetaheta dia mety hamany olona anao ny tompo, mety tsy androany. Mety hampilamina ny fiainanao izy, mety tsy hampilamina. Fa raha voarainao ny filazantsara ao anatin'ny olona ny ianao fa misy fifaliana ny anatinao, misy fitsara, tsy angetaheta zavatra hafa ianao. Zay ilay hira nyiraintsika teo hoe tsy hitady toeran-kafa sambatra rehefa eninao Jesosy velona ao anatinao. Rehefa eninao ny filazantsara velona ao anatinao. Eninao zay. Zay zany le tapany voalohany filazantsara. Hiditra amin'ilay tapany faharoa amin'izay hoe fahasoavana. Azonao aloha le filazantsara hatreo? Filazantsara. Zavatra maharitra mandrakizay. Hiditra amin'izay tsika amin'ilay hoe fahasoavana.
ny atao hoe fahasoavana raha lasaina-bavy dia izao nyteny ny ten'Andriamanitra teo hoe fahasoavana namonjena anareo izy izy tsy avy amin'ny asa fa fanomezana andraso iverenako vakina mihitsy ilay izy fahasoavana namonjenareo amin'ny finoana tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana zany atao hoe filazantsara ny fahasoavana zany amin'izay. Eo zany ilay filazantsara manome sy mampanantena. Ny fampanantenana dia nisy fotoana ako nanao natsony radio viva dia nanao fizarana kely tao amin'ny radio zany niaraka tamina olona mahay fomban-drazana anankiray dia olona science homme de science anankiray tamin'ny fetiny maty angambany tamin'ny 1er novembre angambany ozy izy le plaza ozy izy le mahay fomban-drazana zany hoe ny finoana ozy izy dia mitovy amin'ny finoana rehetra ny finoana kristiana zany lanitra zany enge tsy fantatra zany na isy na hiditrany na tsy hiditrany tsy hay zany fa inonao fotsiny le izy hoe izay zany mifandehana dia mandeha teo zany le izy mandeha teo za zany hatramin'izay zany mandeha le izy dia ny aho fotsiny ny alefako dia izy miteny dia ny aho alefako za tsy mamaly be ny azy zany manohatra be ny azy fa nyteny an'izay izy tena mba heno kokoa samy fanamasina ny resaka tao am-poko hoe toero zany fa tsy zany mifandehana io ny filazantsara tsy zavatra tononona fotsiny zany hoe dia ho hita eo rehefa maty nga momba nisy verina ka nilaza hoe dia manakory tokoa zany lanitra zany fa tena joro mihitsy tsy zany mihitsy ho ny finoana kristiana. Ny finoana kristiana eto amboniny tany dia efa maheno ny fiainana mandrakizay ao anaty. Zao ny tenen'i Jesosy niziniza misotro ny rano zay hoeko azy tsy hoe tsy angetaeta tsony rehefa any an-danitra fa tsy angetaeta intsony manomboka eo manomboka amin'ny fotoana andraisanao an'izay fiainana izay sy izay filazany tsara izay dia misy fahafapo any anatinao misy fiainana ny anatinao misy an'ilay Jesosy izay milaza hoe za no lalana sy fahamarinana ary fiainana ao anatinao. Raha rivotsika mbola iresaka ilay hoe Jesosy Kristy velona ao anaty fa dia ny eto ambonin'ny tany ianao dia efa maheno an'izay. Dia ohatry izao mifandehan'io fahasoavana io amin'izay raha lasana-bavy ny atao hoe fahasoavana aloha voalohany indrindra dia izy io moa zany misy fantikana tsy nety tamin'ny baiboly teny malagasy fa lasa ny fahazon'ny olona ny atao hoe fahasoavana dia hoe fototeny soa tsy soa ny fototenin'ny fahasoavana amin'ny baiboly satria ny fahasoavana dia nadika fotsiny amin'ny teny anglisy ny teny anglisy sy ny teny frantsay nanao an'izy hoe grâce ny teny latina ny hoe gratia sy ny sisa dia ny teny grika koa mitovy amin'izay fa ny eny malagasy nadikany hoe fahasoavana dia lasa iven'ny olona hoe soa dia ohatra zao zo hoe navita zavatra anankiray dia fahasoavany ty natsangatrano anankiray dia fahasoavany ty nazo tomobila dia fahasoavany sitrana dia fahasoavana afangaron'ny olona fitahina ny fahasoavana fa ny atao hoe fahasoavana dia zavatra nomena an'olona izay tsy mendrika dia izay le zany teneny tenin'Andriamanitra teo amin'izay hoe tsy avy aminareo izany. Tanao raha miresaka ilay vehivavy Samaritana tsara be mihitsy iny ohatriny fa rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy ilay vehivavy Samaritana dia tsy olona izay miseho ny tena no madio na olona izay nanao ezakezaka ara-pivavahana no nosafidian'i Jesosy. Tsika zao mietrehitra hoe le vehivavy no nanao an'le fionana fa tsy le vehivavy Jesosy no nanao an'iny fatany tsara mihitsy ny hoe amin'ny firy ny tonga eo iny fatany tsara mihitsy ny hoe inona ny antondian'iny eo zay izy vao tonga teo tsy tonga teo Jesosy tamin'ny 9 maraina tsy tonga teo izy tamin'ny 10 atoandro fa efa amin'ny fotoana isakafony izy zay vao tonga eo satria fatany fa amin'iny vanim-potoana iny no avy ilay vehivavy zay ny atao hoe tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy izay tao anatin'io Jesosy Kristy io no nanatona ary nanolotra n'ilay vehivavy hoe raha vehivavy omeko anao ny rano
loha ranorano velona tsy mampangedahita tsy ny androany fantatro fa ianao dia nitady rano foana ny olona ty vehivavy ty moa zany resaka fitiavana dia efa nanambadindimy izy nitady fitiavana zay tsy tena vady zany efa tsy nisaina ntsony fa zay tena vita mary azy ara-dalàna no nisaina 5 fa nandeha ny raika voalohany sa izy koa nandeha ny faharoa mbola sa izy avao fa 3 fa 4 fa 5 tonga teo amin'ny faneniny ozy le vehivavy hoe tsy hivadiko tsony ty fa aloha miaraka eto fotsiny hitan'i Jesosy le tahita tena anatona azy Jesosy tonga lay fahasoavana tsy niandra n'ilay vehivavy ho madio tsy niandra n'ilay vehivavy hivavaka tsy niandra n'ilay vehivavy hibebaka tsy niandra n'ilay vehivavy nanao na inona satria fahasoavana no amonjena anareo tsy avy aminareo tsisy afa-ty amiko tsisy condition na inona afa-ty amiko tsisy fepetra na inona afa-ty amiko fa zao ny fanambarany ten'Andriamanitra hoe avy amin'ny fanomezana avy amin'Andriamanitra zany tsy avy amin'ny asa ozy izy zay le andiny fasivy fandrao isy ireare raha Nikodemosy natoniny Jesosy dia ozy izy Nikodemosy hoe nanatona izy ka tsika olona oatra zao tsika olona mahavita tsara raha mpanan-karena natoniny Jesosy nanatona izy ka tsika zavatra investisseur matanjaka tafavoaka io asa io raha tsika metitra tsehatra ao anatin'io zavatra io raha ohatra ka olona manam-pahendrena no natoniny Jesosy adrais na olona mahay miteny jerenao reo apôstôly reo jereo tsara sélection Jesosy mihitsy ny eo natao hoe fahasoavana 12 lany safidiany Jesosy fa ry Petera nge olona tsy mianatra tsy mahay mitazona taratasy stylo e ny filazany tsara ny soratan'ny Marka i Marka dia mpitatsoratra Petera ny filazany tsara ny soratan'ny Marka dia tsy nahitan'i Jesosy fa i Petera no nahitan'i Jesosy fa saingy Petera tsy mahay manoratra dia Marka no nampiasainy nakamaroan'ny mpianany tsy mahay nainana tsy nandeha fianarany tsy mahalala ninina netsonany Matio tsy izy nandeha fianarany fa izy mpamoretra zay tsy manana fahamarinana nankely ary nanatona Zakaios Jesosy Zakaios olon-dratsy mpanambaka vahoaka olona halan'ny fiarahamonina niditra tany an-tranon'i Zakaios izy zay ny atao hoe fahasoavana Koritana voalohany toko voalohany andiny 2:20 Andriamanitra ozy izy efa nifidy ny adala teo amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny endry nifidy ny varazana teo amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny avorazana misy fotoana madinika efa manina ny Européana tsy mba mety mino an'ity filazantsara ty fa tena mahita mihitsy ny fomba fisainan'ny Européana dia hitako hoe io le fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe efa nifidy ny adala izy mba hampamenatra ny miseho azo endry efa nifidy ny ivarazana izy mba hampamenatra ny miseho azo avorazana efa nifidy ny mahantra sy ny sahirana le any anaty daholo zany mba hampamenatra ny miseho azo manana ny filazany tsara ny fahasoavana dia tsy manatona anao satria ianao mahay fa satria ianao mihetry dia manaiky hoe za tsy mahay fa raha vao misy ny firehareana raha vao misy ny fisehoana ho zavatra lavitra anao ny filazany tsara lavitra anao ny fahasoavana ary tsy hoen'ny fonao zany asan'Andriamanitra ao am-pozany fa nanatona n'ilay vehivavy Samaritana Jesosy dia nitondra amin'ny famonjena sa manana rano izay hosotroina jereo fa tsisy nizanizany toriany an'izany mihitsy teo amin'ny Israely lay avorazana fa tsy nitory an'izany Jesosy rehefa mitory teny amin'ny Israely Jesosy gaga mihitsy mpianatra dia nanontany fa maninona ka ianao ny zavatra hafa oatra zany voaka mpamafy mba hamafidina zao nidirazany amin'ny Israely tahaka ny ahoana ny anoarako filazany tsara tahaka ny ahoana ny anoarako fanjakany latra tahaka ny mpanarato anankiray ny voaka dia nandrato vato ina moa izy ty perle zay tsara lavitra noho ny hafa rehetrarehetra ary rehefa nahita an'izany izy dia mivarotra fananany rehetra dia nividy an'izany perle zany tahaka ny ahoana ny anoarako filazany tsara tahaka ny olona izay nahita arena miafiny ina daholo ary zany resahanao zany ry Jesosy ozy izy ny mpianatra tsy azon'ny olona anie zany ozy izy Jesosy nyresaka satria izy ireo tsy navela ahalala fa ianareo ny navela ahalala fanjakany lanitra tsy nahazo fahasoavana le olona satria hitan'Andriamanitra ny fony
Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana averiko, manome fahasoavana. Rehefa te hiona amin'ny Kristy apetraka daholo. Zay no la Nikodemosy anatin'ny Jesosy ihany izy fa nangidikitika tao an-tsainy tao. Tena anatin'ny Jesosy tao amin'ny manginginy, resaka tao amin'ny maizina tao. Mpampianatra, fantatro fa mpampianatra ianao na dia tsy nianatra raha za mpampianatra tsy nianatra, mpampianatra. Ohatra zao ianao, ohatra zao nitokadoka an' Jesosy Nikodemosy. Zao nambaran'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy, lazaiko anao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraky indray ny la tsy mahazo mahita amin'ny fanjakana lanitra. Fo Nikodemosy mbola misy friary ihany, tsy sananontany izy hoe Jesosy ampianaro. Mbola hitan'Andriamanitra mbola feno, lasa fotsiny izy nandeha izy, tsy tonga tao amin'ilay fahasoavana. Ianao raha tonga eto amin'ity androandroany ity, mila fantatrao fa tsy avy amintsika ny fahasoavana sy ny famonjena, fa omen'Andriamanitra. Manolo tanana izy dia manome. Izay hitany rehetrarehetra fa feno fanetretena ny ambony dia omena zany. Ohatra ilay vehivavy, raha fantatrao ozy izy ny fahasoavana, tsy fahasoavana indray nampiasainy teo fa ny fanomezan'Andriamanitra. Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay mangataka aminao hoe omeo ahosotrodro, dia enao indray no angataka aminy dia omeny anao ny loharanom-bibika tsy manam-pahatapera. Maharitra ndraiky izay. Androany ianao omen'Andriamanitra zany fanomezana izany, tsy avy aminareo zany fa fanomezana. Ny fiainana miaraka amin'ny Kristy dia fahasoavana ny fiandohana, fahasoavana am-povoana, fahasoavana ny fihafarana, fahasoavana. Misy olona mantsy mandray fahasoavana voalohany dia avy eo mirehare, rehefa manomboka mandrosondroso dia mirehare, za fa mahay areto zany retindray zany zao hoe tandremy tsara zany zavatra raha vao miteniteny an'iny zandry iny dia efa misy zavatra ao zay, fa misy zavatra ao anaty fo mampiasa an'iny voambolana zandry areto zanakindray zao hoe dika zany zay efa lehibe tsy ho anay tseo zany fa ny fahasoavana amin'ny fotoana rehetrarehetra. Fa amin'ny fotoana ianao mamotsitra ka mihevitra ny tenanao efa zao dia tsy miasa aminao intsony ny fahasoavana, tsy miasa intsony, dia tsy mameninina intsony. Dia ozy izy tsika hoe memaina ny anena tokoa, memaina taloha tena ohatran'izao, taloha mavita amin'ny fo maraina tena mangetaheta, tena te hivavaka, tena ohatran'izao, tena ohatran'izao, tena ohatran'izao. Ozy izy Paul indray mandeha satria olona ny Galatiana efa nahazo an'ilay filazany tsara ny fahasoavana ry zareo nisy nitondra fampianarana fahafandreo hoe nareo tsy afaka novonjeny nareo raha vao tsy atao didipoatra ohatra zanak'Israely dia ampitandremana lamosesy rehetrarehetra dia zay nareo vao afaka novonjeny. Dia taitaitra ny Galatiana dia ozy izy Paul laza ry Galatiana dala iza na misavy anareo nefa teo anatry anareo indrindra nanehoana ny Kristy, ka na iza nareo te overina ao ambany lalàna dia lavo tafala ny fahasoavana ianareo. Satria manino lasa te hiverina anamartena amin'ny asa indray dia ilaza hoe zay voavonjy satria zay ohatran'izao. Ziziny Jiosy zay olona voafidin'Andriamanitra, voafidin'Andriamanitra ry zareo fa ny vatany nofo. Zay ny fidin'Andriamanitra dia za mampatonga ny Jiosy hatramin'izao mbola voatabe foana ary mandra-piavan'i Kristy voata foan'ireo, tsisy maharavan'ireo zany. Efa rava nge ny fanjakana hafa rehetrarehetra zareo, zay rehetrarehetra ny sesy te efa rava daholo ny fanjakana rehetrarehetra. Nandalo tao ry Nebokadnezara fanjakana Siriana nga misy malalaza ntsony. Ary ianao tsy mbola naheno izy, za mbola tsy naheno izy zay tara anaty Nebokadnezara izy. Tsisy olona rehareny amin'izany hoe zay tara anaty Nebokadnezara. Tsisy olona mihitsy ny hoe zay Persianina, zay Medianina, efa rava. Zay na koa mahery tamin'izany Grika, zany Grika zany hoe mamenatra olona indrindra ny Eropa amin'izao fotoana izao. Tototry ny trosa tsisy ohatran'izany.
efa roasan'ny européanina fotsiny sisa hoe nareo mampahantra n'ity euro ity a dia mila miala nareo fa nareo tsy maharakazakazaka nefa zany mpanjaka n'izao tontolo zao fanjakana romana tsisy tony zany fa ny Israely mbola eotra amin'izao satria misy fifanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razana izay tsy azony tsoahana mandrakizay fa ny famonjena kosa izay raisina ny fahasoavana dia tsy azo amin'ny alalana tsy afa-ty amiko tsy afa-miasa fandrahoiry ary tsy afa-ty amiko ho an'izay manetry tena ho an'izay miondrika ho an'izay manaiky ho an'izay mahatsapa sy maheno any anaty fa tsy izy fa ho an'izay mirehare hoe za nanao an'izao tsy za mampatonga ohatran'izao satria za miezaka foana za ohatran'izao za mieritreritra mihitsy ny ianao hoe ho any an-danitra ndray andro any satria mendriky no ho any an-danitra tsisy olona mendriky no ho any an-danitra zany nasinga any ray ary nasinga any ray ary ho zay Andriamanitra efa ary mijereko tolo ny reo olombelona reo fa tsisy na iray ary marina ary tsisy na iray ary manana ny voninahitran'Andriamanitra fa samy efa nanota izy rehetrarehetra samy efa nanota fomba fijerin'olombelona mahita hoe ianona nanao an'izao ianona nanao an'izao ianona kosa ohatra niendry be ianona milamina be ny azy ary fomba fiteniny tonga dia milamina mandeha izy mijaikojaiko tsara tsy mba maiky izany mihitsy to dia masina be hatrany etapindoka hatrany paladia fa Andriamanitra mahita tsisy ary raha ianareo no andrasana ao aty an-danitra amin'ny asanareo sy ny hetsikareo tsisy na iray ary fa zany tsy maintsy manatona anareo zany ny fitiavan'i Kristy atsika izay natao filazany tsara ny fahasoa tsy afitiavako sa tsy manao nini tsisy sa tsy niezaka matsara le vehivavy Samaritany tsy niezaka nanao nini fa nino fotsiny izy zay amin'izay le fanambarana teo hoe fahasoavana ny amonjenanareo amin'ny finoana zay fotsiny maheno mikasika ny tompo dia mino a Jesosy naferon'i Jesosy foana zay dia ozy Paoly amin'ny Romanina 7:7 finoana amin'ny fony inona dia azon'ny fanamarinan'Andriamanitra dia rehefa mino amin'izay le vava rehefa mino amin'izay le fo dia miteny amin'izay le vava Jesosy ny tompo zay fotsiny tsisy rituel tsisy kofombafomba Jesosy no tompo zay natao hoe manaiky an' Jesosy ho tompo si tu confesses Jésus-Christ est Seigneur raha miteny amin'ny vavanao ianao hoe Jesosy no tompo dia voavonjy ianao tsotra be dia ozy izy ny olona hoe aza koa dia zay fotony dia avonjy tsy ampy zany mila mankatoa an'izao mila mankatoa an'izao mila mankatoa an'izao mila mankarem-piangonana isakazao dia mila manao adidy dia mila manao an'ity dia mila mitory filazany tsara dia mila mibebaka isaky ny ariva sao dia tonga tampoka ny tompo dia very fa Andriamanitra miresaka fahasoavana ihany zay za fahasoavana ny ijoroako eto andrano tsy mendrika anareo zany tsy mendrika anareo fa fahasoavana ny ijoroako fa raha za manokana efa nisy varatra ny latsaka avy any an-dany reo tsy mendrika ilay rangahy io vono ihany eo amin'izay azo milaza ny teniko milaza ny teniko amin'ny ahoana hitako daholo ny atsipiriny sy ny kipitsopitso ny rehetrarehetra sy ny tsy fataterahan-drangah hitako hatrany ampandriny hitako ny adinareo mivady tsy ndraindray hitako problemanareo hitako fomba fampiresanareo hitako zao tsy mendrika tsy manamarina ny fahadisoko zany fa rehefa voaraiko ny fahasoavan'Andriamanitra vao maiky zany mampiazakazaka mampatonga manadio ny tena kosa ny ten'Andriamanitra satria manana n'izany fanantenan'izany tsika teoko tsika anaisotra n'izay rehetrarehetra mbola mitambesatra amintsika indrindrandrindra reo ota izay malaky mahazo atsika za tsy manadio ny tenako satria matahotra no very fa manadio ny tenako satria voafonjy teozizy Jesosy mila manadio ny tena androany raiso ny tanan'Andriamanitra afaka tsika efa lavalava ihany mantsy afaka tsika dia ndao hitsangantsika dia samy miresaka amin'ny tompo ataka ny rahalam-pitendry mba hiverina tompo misaotranao androany fa mbola omenao teny indray izahay vitako ny anjarako fantatro fa mampiteny ahy ianao raha nampiteny ahy ianao dia ianao ihany koa manokatra ny fon'ny mpiaino
fa soavana ny amonjenana tsy avy aminay fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandraho isery ary androany tompo ianao malala ny fony tsirairay avy izay tonga atony ary mino aho fa tao anatin'ny fanambarana dia misy asa ny fanamasinao satria zany ny fanambaranao hoe zaho miasa ary naraiko dia miasa ianao miasa ianao mety tsy araky izay eritreretako azy satria fohy ny fisainako mety tsy araky ny fahaizako azy satria kely ny fahaizako verset vitsivitsy mbaiko izay ambaranao amiko ny mba fantatro fa mangataka ako amin'ity androandroany ity mesainao ny ampon'ny olona tsara taritony olona amin'izany rano mipoipoiky izany isy fiainana ao anatin'ny fony isy asan'ny fanamasina ary mivavaka amin'ity androandroany ity mba tenao mitsapan'izany fanamasina miditra ao anatin'izany amin'izao minitra sy sekondra hivavaka ho anao amin'ity androandroany ity raha tsapanao raha enonao tao anatin'ny fanambarana teo fa mbola tsy miasa tao anatinao zany fanamasina manome anao an'izany loharano miboiboiky zany zany fiainana zany raha tsapanao fa enao le mbola nona zavatra foana eton'izao raha tsapanao raha tena irinao androany nofokisany Jesosy anomezana anao le loharano da tsangany tananao eo mpitsanganana akipitsika amin'ny masontsika mba tsy efankahitsika tsy jery anao akory androany satria anao sy ny tompo zany fa hivavaka ho anao fotsiny fahatsanganana tanana Jesosy ao mivavaka ho any tsiraray ary an'izay rehetra maniry sy mangetaheta ho an'izay mihetra ao anatrehana ho an'izay te handray ny fahasoavana te handray an'izany fanamasina zany ihany koa te hatsapan'ilay loharano miboiboika tsy manam-pahataperana hiasa sy hovelona ao anatiny te higoka ao aminao mino fa efa nanomboka asa tsara tao anatiny ianao ary mivavako ankehitriny dia ny mba taterahanao an'izany vavaka ho azy raiso amin'ny anaran'i Jesosy sy ny loharan'izany raiso amin'ny anaran'i Jesosy ny fanamasina izay ambarany tenin'Andriamanitra hoe ho avy amin'ny anarany ho irandray amin'ny anarany raiso zany amin'izao fotoana izao ameno anao zany ary azo ny voaloham-bokatry ny fanahina ho hitanao mivokatry ny fanamasinao anatin'ny fiainana ho hitanao ny famokisana avy amin'ny fanamasinao anatin'ny fiainanao ho hitanao fa tsy tony lasa itsony ny fiainanao ary tsy ankindoha amin'ny famahana olana sy ankindoha amin'ny fiainana ranofo intsonana fa hoeninao ny fahaveloman'i Jesosy any anatin'ny fonao any raiso ampinoany zany androany raiso ampinoany zany androany mino fa mandrotsaka Andriamanitra raiso ampinoany zany androany amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra raiso ny fahasoavana raiso ny fanamasina amelona anao anangana anao atonga anao hiaina fiainana vaovao ao amin'ny Kristy Jesosy atonga ny fiainanao tsy ho toy ny taloha intsony atonga ny masonao hibanjina an'izany mandrakizay sy maharitra mandrakizay izany fa tsy ho variana amin'ny tany fandalovana misaotra tomponao izay rehetra ataonao sy izay mbola